Nalaza be sady nanaitra ny maro mo tamin'ity herinandro ity raha vantany vao nandresy nahita fa nivoaka ny fonja i Mahery Lanto Manandafy izay fantatra fa voarorohy tamina resaka famonjana ara-politika efa tao anatin'ny volana maromaro mo izay no nahavoafonja an'ity Mahery Lanto Manandafy ity ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Mahery Lanto Manandafy no tenina iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto banky iraisampirenena mety hitohy hatrany amin'ny 420 ny fahatapahan-jiro ny fotodrafitrasa efa antitra ny jirama sahirana ny fanjakana nefa mikendry ny hampiakatra ny tahany fisitihana herinaratra hatramin'ny 20% sy hampitombo ho amin'ny 5% ny angovo azo avaozana hatramin'ny tonna 320 mila vola hatrany amin'ny 2.2 miliara dolara araka izany ka famatsimbola avy amin'ny tsy miankina ny 4.10 miliara dolara amin'izany mba hanatratrarana io tanjona io raha nambarany avy eo anivony banky iraisampirenena ao Madagasikara hatrany hihamafy hatrany araka izany ny fahatapahan-jiro raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana an'izany rehetra izany tamboho nirodana teny Ambanidia zazalahy kely 2 taona no namoy ny ainy nisy tamboho izay nianjera tamin'ny tranon'olona noho nirotsakorana teny Volosarika Ambanidia tamin'iny andro ny alatsinainy 14 febroary 2024 iny tamin'ny fitora maraina latsaka tany hoany namoy ny ainy vokatra izany zazalahy kely izay 2 taona ary efa noentina teny amin'ny hopitaly HGR ireo mpivady izay naratra tao anatin'izany rehetra izany ankoatr'izay nisy tany nihotsaka koa teny Ambohidroa boriboritany fahaenina iny fa tsy nisy niainana fohy na naratra fa fiara misa 4 no tototry ny tany ka dia mirary fionana fendo ho any manamanjoatrany amin'izao fahalasana ny zanakan'izy ireo izao ary enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ho antsika tsirairay kosa amin'izao fotoanany fahavaratra izao mba arahamaso akaiky ihany ny tany izay tokony hiotsaka sy ny fanarahamaso an'izay tamboho isan-karazany izay fa sao dia hanimba na ihany koa hamony ny hafa ny tsy fanarantsika maso an'izay rehetra izay any Toliara indray jiolahy misa 2 no tratra ny velam-pandriky ny polisy pirenena ny iray tamin'izy ireo tao anatin'ny bazary Sakma saika handroba sy hanafika ary efa narahy maso ka izao tratra izao ny iray kosa tratra tany amin'ny komina ambanivohitry ny Manorofify distrikany Toliara faharoa ahiahina tamin'ny fanafihana fiara fitateram-bahoaka izay mampitohy any Toliara sy Marofify samy nahitana basy vita gasy avokoa izy roa lahy ireto izay tratra tamin'ny zoma lasa teo iny avokoa midika izany rehetra izany fa miezaka manao aintso zavatra hatrany ny mpitandro ny filaminana mba hahatonga ny vahoaka handro fahalemana sy mba hilamin-tsaina ary ny mba hiaina ao anatiny izay fiainana tsy misy tebiteby noho n'izay resaky ny afitsoky ny asan'ny jiolahy sy ny maro hafa izay eo amin'ny resaky ny fanatanjahantena indray nitsidika ny fibentoerana Confédération africaine baolina kitra na CAF ao lekera Egypte ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Marson Mustafa ary noraisy ny sekretera jeneraly ny CAF Verona Mosengo Oba izy tany antoerana tany isan'ny nodinihiny izy ireo ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny mety sy ny fampiantranoa ny Madagasikara amin'ireo faninanany CAF toy ny CAN Beach Soccer sy ny maro hafa mbola andrasany maro aloha hatreto
ny vaovao ofisialy mikasika ny fahazahonany kianjany Barea Mahamasina ny fangatoavana na tsia taorian'ny fitsiriana nataony solotenany CAF farany teo iny. Mbola ao anatin'izay hatrany resaka fanatanjahantena izay teo amin'ny taranja basketball indray. Nanolotra marim-pakasitrahana ho an'ireo mpilalao ny ankoay sy ireo staff teknika ny Fédération Malagasy Basketball noho ny vokatra tsara azo ka nahatafitana hiatrika ny Afro Basket 2024 izay ho atao any Angola ny volana Aogositra ho avy izao. Naneho ny fahavononany ihany koa ny FMBB hiatrika ny fanomanantena ho an'ny ekipa-pirenena malagasy sy ny amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja basketball ity. Eny vonany loharanom-bato indray ny daraboka ilay andrinjiro saika zava-doza noho nseho. Ny daraboka noho ny tany nihotsaka ilay andrinjiro tapaka ny herinaratra nanomboka ny sabotsy tamin'ny 10 alina teny vinany eo anelanelany Andranonahôtra Itos sy ny ampitatafika iny. Ny tselatra ny tarbis sy ny andrinjiro maro tahaka ireny afomanga ireny soa ihany fa efa somary alina tsy nisy ny fiarany vezivezy na olona mandeha an-tongotra intsony fa saika zava-doza noho nseho satria ny rotsakorana nisy ihany nandritra izay fotoana izay. Nanomboka ny asany Jirama namerina tamin'ny laoniny ilay andrinjiro sy ireo tarbi niverina ny herinaratra tamin'ny andro ny alahady iny tokony ho tamin'ny 2 ratolakandro tany hoany. Misy fitsiriana sy fanaraha-maso hentsitra mila ataon'ny Jirama amin'ny fotodrafitrasa fa mety ho zava-doza no ateraky ny andrinjiro tapaka na midaraboka miaraka amin'ny tarbi izay mitondra herinaratra mahery vaika latsaky ny 10 segondra monja dia mety ahafaty olona raha toa ka tsy misy ny fanaraha-maso ataon'ireo Jirama amin'izay rehetra izay. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha mahery lanto manandafy izay nivoaka ny fonja. Ny volana septambra 2024 no nahiditra fonja vonjomaika tany Antanimora i mahery lanto manandafy na i Malama izay mpandinika fiarahamonina sady mpampanino lakolosy antamazotra serasera. Maro ny olona nangataka famoahana azy saingy didy famonjana 80 volana sazy miharitra no azony tamin'ny fitoriny ilay vazaha noho ny fiampangana fanalambaraka resaka balany basy tamin'izany fotoana izany ary 2 taona kosa noho ny fitoriny mpitandro ny filaminana voalaza ho mpiray-tsokombakomba. Talohan'io dia efa voasazy higadra heron-taona an-tranomaizina sazy miharitra i Malama tamin'ny raharaha Dr Benes tamin'ny taona 2024. Nivoaka ny fonja ihany izy ny 13 Desambra 2024 afaka nanao fety taom-baovao niaraka tamin'ny fianakaviana saingy niverina tany am-ponja indray izy andro vitsy taorian'ny fivoahany ary notsaraina ny farany volana janoary 2024 ary io didy famonjana azy io no navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany teny Anosy tamin'izany fotoana izany. Andro ny alahady 14 febroary nilaza tao amin'ny Facebook i Doris vadin-defo mandriny fa nivoaka ny fonja ny vadiny izay hita fa tena reraka avy tao amin'ny toeram-pitsaboana. Araky ny vaovao izay navoaka ny haino vaky jery sasany moa tapaka lalandraha ary nanaraka fitsaboana teny amin'ny Agera i Malama efa ambolana maro. Tazana niaradia tamin'ny kandida Harilala Ramanantsoa izay lany ben'ny tanàna Antananarivo avy amin'ny vovonana ihany koa i Doris vadiny tamin'ny fampelezan-kevitra farany teo iny. Mety misy fandraisana na fifamatorana tamin'ny famoahana azy ve izany? Hoy ny fanontaniana izay napetraky ny mpanara-baovao manoloana an'izao fivoahany Malama izao. Hanohy ny fitsaboana any mahery lanto manandafy aloha no mahamaika azy ireo raha ny nambaran'ny Doris vady andefo mandriny hatrany. Asa raha hanohy fanerana efa nahazatra azy hatrizay na hangina tanteraka i Malama rehefa sitrana soamantsara eo ka arantsika eto ny mety hotohiny ity tantara ity. Izay ny masaka azo narosy tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.